Erisetra Ranofo vita amin'ireo iarany fanolanana no samy toroka eny amin'ny trano Arzo. Commune urbaine Antananarivo filakevitra munisipaly tsy nomena toerana ny timma manoloana ny fifidianana ny Filombomera. Fikasana fanovana gouvernemanta andrasana na osahikitika na tsy ny premier ministre ny mpitondra. Miantso ny malagasy ny mpanao politika iraina ny RMDM ny miasa miaraka hoy ny filolefitry ny RMDM manao fahombiazana raha anarina firenena. Mety misy hevitra tsy toviana hoy Pasteur Edouard Tsarame say ny firenena iombonana no resaka ary iombonana ny tanjona dia ny fanavotana any Madagasikara. Manoloana izany dia manao antsoavo amin'ireo rehetra manana eritreritra ny hanavitra ny firenena iaraha-manana mba ho eriray. Noho izany raha te aomby amin'ny zavatra ho atao isika rehetra dia tsy maintsy miaraka ny rehetra amin'ny fanarenana sy ny fanavotana any ity firenentsika ity. Satria firenena iaraha-manana i Madagasikara ka tsy ho avelatsika utaka an'izao ny firenena. Tapaka ny famatsimbola avy any ivelany, tapaka ny famatsimbola ato anatiny. Iza no andrasanao, iza no andrasako, iza no andrasatsika hanavitra ny Madagasikara. Za mino fa adidiko, adidinao, adiditsika ny manarina ny tandrazatsika ity. Zay ny antso ataonay ho an'ny RMDM rehetra manerana ny Madagasikara. Miantso ihany koa izahay ny vahoaka malagasy mpiray tanindrazana na any ambanivohitra na an-tanan-dehibe na ny manana asa na ny tsy manana asa na ny matanjaka na ny malemy na ny mpitandro ny filaminana na ny tsy mpitandro ny filaminana mba samby iara ijery ny mety ho tsoa sy ho tombotsoa ny firenentsika ity hanavotana azy. Lalatokana ihany no mety ho ataotsika hoentitsika manatanteraka ny fanavotana ny tandrazatsika ity dia ny firaisakinantsika rehetra manoloana an'izany rehetrarehetra izany. Rehefa miray saina isika, rehefa miray hevitra isika, rehefa miray feo isika ka manapa-kevitra fa na ho mora na ho sarotra dia avotry Madagasikara. Zaho manaiky fa sarotra ny migadra, zaho manaiky fa sarotra ny ho maty, fa zaho kosa manome toky anareo androany fa mbola moramora ny migadra, mbola moramora koa ny maty, fa sarotra lavitra noho izany ny enao olombelona manatsaina, manapanahy, manampahendrena nefa ijery fotsiny ny zavatra mitranga eto amin'ity firenena ity. Izay no iantsoko atsika rehetra manapanahy. Fotoana anambarana hery izao satria hita ny fivoriana atao hoe jero samy karoka vaolana ho an'ny firenena ho hatrany teo anivon'ny RMDM. Tsy ny mpanao politika ihany no antefa ny antso fa ny sivily sy ny miaramila ary ny manapanahy rehetra satria mila fanovana aingana ny firenentsika hoy ny fanamafisana. Zay mihitsy no iantsona io satria tsy janona amin'izay fanambarana na izay antso zay fotsiny. Zay le teneninay hoe tonga miaraka fanomboana fa miasa miaraka fahombiazana. Ka miantso ny rehetra izay ho tonga aloha iaraka ary ny tanjona iarany dia manavitra ny Madagasikara dia tsy maintsy misy action zay iarahana. Raha hoy izy ny rehetra hoe fidinana an-dalambe no ifanarahana dia any amin'ny préfet zahay no manao fangatahana hoe préfet ndreto izahay tapa-kevitra zahay rehetra fahidina an-dalambe zany tsy ho afeniny zany ary tsy misy fidinana an-dalambe koa atao antsokosoko zany atao mangingina fa tsy maintsy ho ampahafantarina hoe fidinana an-dalambe no fanarahana dia fidinana an-dalambe no atao. Mila apetraka ny ambom-po hoy ny RMDM, mila avalona ny disadisa politika ka atambatra ny hery araky ny efa ny fampidiniana nandritra ny fivoriana izay natao teny ambohy manambola satria mila antsika ny vahoaka malagasy ho hatrany teo anivon'ny RMDM. Lohalarana amin'izay atao rehetra ny fanarenana ny fiainam-pirenena sy ny fiainam-bahoaka. Ny adevitra efa nisy
fa ny fahatongavana miaraka ny sesa andrasana hoy ny fanazavana andrasana ny fivoaram-baovao. Mandeha ny resaka fa misy fikasana fanovana gouvernemanta atoato. Ny fanovana ireo mpikambany gouvernemanta dia manapirofo miariary fa tsy mahomby ny fitantanana na avadika impito isan-kerinandro azany gouvernemanta kanefa ny lohany efa matsatso dia mikatso ny firenena toy izao zafa misy izao hoy ny RMDM. Tahaka ny azo maniry ihany io ka rehefa maina ny fotony dia tsy heverina ho azo maniry intsondry na ho kapaina avokoa zany sampandrehetra hoy ihany ny teo anivon'ny RMDM. Tsy hiditra ary tsy ampiditra olona avy ao aminy ao anatiny izany gouvernemanta vaovao avy eo ny RMDM na de misy aza ny fiantsona ho ataon'ny fanjakana satria ny fotony no mialamiala satria efa maina sy tsy amokatra intsony hoy ny fanamafisana. Hoe ovaina hono ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta sy inona zany famantarana inona zany hoe famantarana hoe efa manina novaina de tokony heritritra rehetra hoe fa manina novaina ka izahay de mahita hoe farahidiny le firenena ka raha ny fidirana ao anatin'ny gouvernemanta de tsy ho naman'izay zahay satria tsy gouvernemanta io no fidiny vahoaka malagasy nanome toky azy, tsy ministra no fidiny vahoaka malagasy fa ny filohan'ny repoblika no fidiny vahoaka, ny filohan'ny repoblika no nanome teny fikasana sy ny famatotra tamin'ny vahoaka malagasy fa hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso. Fa za de misy olo tenany RMDM tsy ho namana ao anatin'izany gouvernemanta vaovao izany ny RMDM. Tsara ny manamarika fa efa ho fanimpolo ny zao ny fitondrana ankehitriny no nanovaova ireo mpikambany gouvernemanta hoy ny faneho-kevitra nefa tsy hita ihany hoe nitondra inona tany anatin'ny vilanin'ny vahoaka izany. Toa maika aza mitotongana ny toe-karena sy ny sosialy ary ankehitriny azy isika dia soka ziny sehatra iraisam-pirenena ho firenena mantra indrindra eran-tany. Isan'ny andrasan'ny maro ny fanapahan-kevitra raha toka sa anova ny prime ministre amin'izao ny mpitondra na tsy andrasana ny toyny. Ny farana androany atelony nivorian'ireo mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo renivohitra. Tsapana andritra ty fivorianan-diany voalohany ity fa misy ireo antsoina hoe mpanohitra eo anivon'ny filakevitra ny tanàna. Nisy ireo mpanolotsaina no nivadika tamin'ny tenin'ny fanomezana raha ny fanazavana. Ty hoa hevitro za Clémence Rarnirina le miteny de tsy misengage afa-tsy ny tenako zany le izy amampanolotsaina ny tanàna. Za manokana tena nanana olana kely zany ary nahitana n'ilay nresahako tany anatin'ny Facebook hoe misy ny mpanohitra sadasady eto anivon'ny conseil municipal ary tsy mamenatra amin'ny teny an'izany. Tsy hanony nanarana fotsiny angamba fa le fovonana misy azy no resahako ny fanaraka izahay teo ny MG teo ny Titanindrazana teo zay team ny amin'ny ndrindrindrina ny resaka fametrahana commission ny amin'ny fitsinjarana ny resaka olona ho apetraka ny anatin'ny commission zany hoe iza no atao président iza no atao vice président fa ny rapporteur moa tsy nresahanay satria hoe mazava ho azy rehefa ho lasanay zany toerana zany de tsy maintsy mba homena toerana ihany koa ny volomboasary ao anatin'ilay izy ny fampiresaka tsara ary mifanaiky tao anatin'ny fifampiresahana kanefa ny rehefa tonga ny taty amin'ny fametrahana ny vomiera indrindra raha ho an'ny tenako manokana tao anatin'ny vomiera ny fitaterana dia tsorona zany fa namadika ny FTT namadika amin'ny ahoana moa zany tiako resahana ao anatin'ilay izy tonga dia ny fanarahana zany fa hoe ho an'ny team ny vomiera ny fitaterana dia zareo vice président kanefa rehefa tonga taty amin'ny fandehanana amin'ny fifidianana amin'izay dia nijoro zareo hoe irotsaka ifaninana aminay team zany ao anatin'ilay izy. Mangarahara no vizina ao anatin'ny filakevitra ny tanàna ho ihany ny fanazavana. Raha mifantatra dia hiverina hivory ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny filakevitra munisipaly mahakasika amin'ny mety ho fepetra ho raisina ho itoavina Rahalambo Mahay. Tamin'io zany dia hoe tsy mila bianco zay, tsy mila tereny zay dia mangarahara amin'ny solopaladia azonay amin'ny avantage na zay filaza azy mba mangarahara ihany koa amin'ny resaka cabinet, mangarahara ihany koa amin'ny resaka hoe iza no misolo-tenan'ny filan-kevitra any amin'ireny orinasan'ny commune ireny. Indrisy moa zany fa tsy lany le izy izay ny hoe mila miverina amin'ny resaka amin'ny vahoaka Antananarivo zany. Fampifandinika zany zay hoe inona zava-rehetra anga satria tsy naharesy mihitsy zany nandritra n'le fifidianana anankitelo
dia mila miverina mijery zany hoe mbola inona fipetra raisina zany aloha satria tena mba niarana niketrika ny raha saina mihitsy kosa aloha ty nandany andro nandany alina mihitsy niaraka teny fampiresaka teny. Mangataka ny ampiakaran'ny fanjakana 10 tapitrisa ariary farafahakeliny ny vola fanampinan'ny commune ireo ben'ny tanàna 420 mandrafitra ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano. Fasahirana Goavambe ho an'ireo ben'ny tanàna mantsy ny fandoavana ny karaman'ireo mpiasa sy ny fitantanana ny commune amin'ilay vola 430 tapitrisa ariary izay zara raha omen'ny fanjakana ihany koa raha ny fanamafisana. Anatin'ny fasahirana ny vahoaka amin'izao ka sarotra ny fanerena amin'ny fandoavan-ketra hoy ny fanamafisana. Manana tetikasa maro ny ben'ny tanàna ho fampandrosoana ny commune saingy tsy maintsy ezaka tao ny fiaraha-miasa amin'ny malala-tanana mba ahafana manatanteraka izany hoy ben'ny tanàna voafito amin'ny commune Ampitatafika raha niona manokana tamin'ireo mpiasa eo anivon'ny commune taoriny ny fametrahana ny samboady maha ben'ny tanàna azy. Monsieur le Président Conseil communal, Monsieur le Président ni Vice-président, Madame ni membre du Conseil akatoava afaka tapapolana miditra moto électrique. Atombotsika amin'izay zakatsika aloha ny commune ho atsika menakavy dia ny commune budget autonome fa tsy budget général. Ny commune tsy mandeha amin'ny alalan'ny hoe subvention de fonctionnement fa iny efa nitenenina pabe maso iny 30 millions d'ariary isa-taona nomen'ny fanjakana ny commune, 100 000 ariary isaky ny EPP isa-taona nomen'ny fanjakana ho an'ny fampianarana izay tantanan'ny commune, 2 400 000 ariary isa-taona nomena ny CSP2. Ny tena tsika rehetra mba te ahitan'le commune mandroso dia dikany hoe mandroso dia mila mitady vola. Isy mieritreritra manko hoe be vola benga le commune, budget an'ny commune ao anatin'ny taona anankiray 1 milliard d'ariary. Ny tena izy hoe Ampitatafika mibetsaka lalana vita indrindra dikan'izay tsy nampidirana tao anatin'le budget le izy. Fa nataontsika tonga dia hoe fangatahana lalana, rehefa mangataka tsika tonga dia lalana fa tsy hoe omeo vola anaovana lalana. Dia raha amin'ny mety ho gaga nareo ahoana mahatonga an'le lalana be da be ary raha ohatra ka 1 milliard fotsiny le ariary le budget satria le izy tsy ampidirina ao anatin'le budget. Isy UPP iorina tsy hoe tamin'ny tamimena be vao nahazo fankatoavana tamin'ny lahady heriva teo mihitsy nahazo an'le fankatoavana atao mifangatahana dia soniavana fefa ame vola izy dia mbola namafisina foana hoe aleo tonga dia EPP fa za lefa ty aminay le vola hitantanany azy fa tonga dia trano mitsangana no ilainay dia mety foana moa le fifanarahana ohatray amin'ny keo amin'ny AFD ny rahantsika. Santionana tetikasa ireo ary izany no itakina fanohanana mba isi ny fitsinjaram-pahefana tena izy miainga eny anivon'ny commune ho hiatrany ny fanamafisana. Mangataka ny fanofanana ireo ben'ny tanàna amin'ny fitantanandrara-panjakana ihany koa izy ireo fa tsy efa hifarana ny fotoam-piasana vao iroso izany mba hialana amin'ny fanagadrana ireo ben'ny tanàna satria ampolony maro ireo ben'ny tanàna efa nahiditra mponja noho ny tsy fahalalana sy ny antsonjay ataon'ireo mpanara-maso sasany nandritra ny fotoam-piasana teo aloha. Tena zava-dehibe ny formation satria ny olona tonga amin'ny toerana ben'ny tanàna dia tsy ary nianatra ny service administratif daholo fa manana ny andraikitra samihafa ary ny fitantanana ny commune dia tsy miandraikitra amin'izay formation zay dia ilaina be dehibe tokoa ny fanaovana ny formation mba ahafahana fitondrana ny fitantanana mangarahara eo anivon'ny commune sy fampandrosoana vatana amin'ny vahoaka. Ankoatr'ireo mangataka ny anamorana sy ny anafainganana ny famerenana ny antombola na ny caution izay lalohan'izy ireo tamin'ny fifidiana ihany koa ireo ben'ny tanàna ireo no tanterahina androany moa ny fanolorana ampahy be maso ny fametrahana ny samboadiny ireo ben'ny tanàna 420 lany tao amin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano izay natao teto amin'ny bureau-ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano eto Bemasoandro Itosy. Mitohy ny fisambona ireo malagasy miaro ny tany eo amin'ny nosy Mitsio tsy manaiky ny hanomezana ny tany ho amin'ny vahiny ireo mponinao. Androany ary dia olona roa ny sambony zandato amin'ny nosy Mitsio ary mbola misy afaka aroana araka ny loharam-baovao amin'ny firaisamonim-pirenena. Tafakatra telo araka izany ny voasambotra nanomboka tamin'ny sabotsy lasa 3 mankaty ary ina itombony tarehimarika. Ratsahivona moa dia nalainy mpitandro filaminana avy amin'ny gendarmerie ny Asabotsy Voamaraina tao amin'ny trano tao Ambilobe Andriatsidiso Jokomis mpitarika ny firaisamonim-pirenena manarina ary nitazomina mandraka androany.
Nisy ihany koa zandary hafa nalefa tany amin'ny Nosy-Mitsio ka olona roa hafa no fantatra fa voasambotra ary mbola misy olona hafa izay voalaza fa mpizara vaovao no mbola karohana. Eo anatrehan'izany mitaky ny amoana ny anton'izao fisamborana izao sy mitaky ny amitsoana tsy misy atakandro ireo rehetra voasambotra ny amin'ny tiraraha ity ireo firaisamonim-pirenena maro na eto an-toerana na any ampitan-dranomasina. Tsy manainy maraina zao ny tokony ho tapitra ilay fitazonana atao andro maso io ka manantena mafy izay kolektif tany sy ireo fikambanana rehetra ao amin'ny firaisamonim-pirenena ary ireo fokon'olona ny fotony miara-miasa amin'ny jaokamisy fa azo fahafahana tanteraka izy. Ny fantatrea momba ny jaokamisy dia ny fahavonony hatrany manao ny asany amin'ny mampiandraikitsy ny fikambanana ao amin'ny firaisamonim-pirenena magnariny azy. Ny fanohana sy manampy ny fokon'olona ny fotony manana olana isan-karazany izy. Anisan'izany ireo olana eo amin'ny tany izay rana ny asa na manoloana orinasa efa tafapetraka izany na manoloana tetika asa ka saina apetraka any amin'ny faritra diana ka mazava fa manohitohina ny zofototry ny mponina. Tsy nisy eloka na fandikan-dalàna nataon'ny jaokamisy teo mpanaovana ny asany raha ny fahafantaranay azy ka mampieritreritra lalina hoe fa inona ary ny tena antony mahatonga ilay fanadihadiana maka zao endrika izao. Sy antony hitazonana azy any amin'ny gendarmerie mandritry ny andro sy alina maro. Hatretra aloha dia mbola tsy fantatra mazava ny tena antony fisamborana fa raha ny fianeho-kevitra ny mpikambana avy eo anivony firaisamonim-pirenena manarina dia noho izy miaro ny tsy hanomezana ny vahiny sy ny mpanambola amin'ny fomba tsy ara-dalàna ny Nosy-Mitsio noho i jaokamisy miaro ny vahoaka ao amin'ny taniny ka arovany noho ireo izo samihafa vohitsakitsaka noho izy mampaneno lakilosy ka manelingelina ny fitondram-panjakana ny faneho-keviny no antony isamborana azy izao sy ireo roa hafa ary antony ikarohana n'ireo rehetra miaro ny taniny. Raha iverenana moa dia 5 taona teo izay tsy navela ikarakara ny taratasin'ny tany ireo vahoaka tao amin'ny Nosy-Mitsio na atony sampandrarany fananantany ny asa rehetra momba izay na titra io na ny fizarana sy ny sisa. Ny antony nolazain'ny tompony andraikitra tamin'izany fotoana dia noho ny fanadiovana ny sehatry ny fananantany ka nitohy mandrakandroany izany tsy navela ny kitika sy ny aro ary nampanara-dalàna ny tany ireo vahoaka. Taty aoriana nefa nanomboka ny anazavy ity raharaha ity rehefa nanao fanambarana mitondra fahanangana hotely lehibe manana kintana 5 ao amin'ity nosy ity. Tamin'ny herinandro ambony moa dia nilaza ny fitondrana fa tsy misy fikasana fivarotana ireo nosy kely toa ny Isakaty sy Mitsio ny fanjakana malagasy. Ahitana mponina 540 eo no amin'ny Nosy-Mitsio mivelona ny velaran'ny tany 2,000 hektara any amin'ny faritra avaratra andrefa ny Madagasikara izay anelanela ny Nosy-Be sy Antsiranana. No hita eo moa ny tohin'ity raharaha ity. Napetraka teo anivon'ny Ilotsera nanomboka ny volana Oktobra 2024 lasa teo ny sampana piaro ny mpanao gazety. Izy io izay miandraikitra ny fanomezana torohevitra sy fiarovana maimaimpona ny mpanao gazety. Tafiditra ao anatin'izany ny fanohanana mikasika ny lalàna sy ny ara-pitsarana amin'ny alalan'ny mpisolo vava ary ny fanohanana ara-tsaina amin'ny alalan'ny psikology. Raha toka vohitsakitsaka ny zolo mpanao gazety na iarana erisetra na voapanga no ny asany. Nampafantarina androany ny hoan'ny teto Analamanga raha toka efa faritra maro no nisy ity rafitra ity manerana any Madagasikara raha ny fanazavana. Mela pandinika fanakalo hevitra rindrindrindra mitady vahaolana erana satria na eo ary mety hoe fifasamihafana ny foronan-kevitra ny foronana politika dia verina hoe misy ihany ireo tombontsoa iombonana afaka erana afaka takiny raha tsy ilaza ohatra ho an'ny mpanao gazety hoe ny fanatsarana ny tontolon'ny asa ny resaka fanofanana na ny resaka hoe fanatsarana ny lalàna izay misy na ny hoe fampidirana lalàna vaovao raha misy ireo rehetrarehetra ireo dia samy sitraka daholo ny tombontsoa an'izay fa tsy voatery solontenan'ny ministera pia sy ny ataontsika hoe autorité de régulation ary ireo andry hafa izay treretina hoe afaka mitondra ny anjara brikiny ao anatin'ny plateforme toy ny solombavam-bahoaka ohatra ny olom-boafidy eo ihany koa ny vinavina hoe ampidirana ao anatin'ny plateforme ny mpitandro ny filaminana ny hoe force de sécurité satria izany rehetrarehetra izany dia tohana tany anivon'ny tribunaly noho ny sembana sy ny fanakatsakana teo amin'ny fanatanterahana ny asany dia raha tokony ho izy mantsy araka ny teneniko teo hoe le faritra enina voasahan'ny tetika asa no
isan'le cellule kanefa ny kosa tsapa hoe tsarana misy hoe mpanao gazety any amina faritra hafa tratran'izay endrika fanelingelenan'izay kanefa tsy ampiana dia nanapa-kevitra ny cellule hoe mitatra ihany koa any amin'ny faritra hafa na tsy ao amin'ireo faritra enina voalaza voalohan'ireo ary fanoanana mpanao gazety. Androany moa dia nisy nidinika ny arahany ireo firaisamonim-pirenena ireo tompon'andraikitra any vakojery ny olafitry ny mpanao gazety ametrahana vovonana ivondronana ka antony nananganana ity vovonana iraisana ity izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa maneho fatra 5 toa ny vakina karatra anosy no efa natafatsangana ny vovonana ao amin'izy ireo ny analamangano natomboka androany ny dingana ho amin'ny fanatanterahana azy rapitsy moa no anolorana amin'ny fomba ofisialy ny tetikasa maneho. Nilaza matsy volatra any amin'ny 530 tapitrisa dolara ho an'ny asa fanamboarana ny apa dia efa nitetiny ty faramotsy rehetra manontolo ty ran'izao tontolo izao zareo nitady lalam-bola fa hatramin'izao tsisy volambola tonga hatramin'izao namboarana any. toa mahazatra ny fahazona famatsim-bola ho iatran'ny fanazavana kanefa ny tena vokatra sy ny asa mifandraika amin'izany tsy hita soritra mazava. Karazany fandrebirebena saim-bahoaka merezandia manoloana ny fahasahiranana ny zavatra ataon'ny fitondrana ho iatran'ny ny fanamafisana. Za zany amin'ny fijeriko manokana dia hoe tianay ny asa vita no fampitsarantsika eto hoe misy vola tokoa hoe tonga efa anisany hoe tany zany flyover atao hoe tsy hanosy zato sy andota-penaka ary izao indray ity famatsiana ny fanamboarana lalambe mikodana sy ny route du soleil ity mbola baraingo anefa treto ny ho fahatanterahiny tetikasa ireo manginy fotsiny no mety ho tambiny ambadiky ny fanampiana rabola. Nanao fangatana ny teo anivon'ny firaisan'ny sendika ampiasa eto Madagasikara na ny fisemare ny hijerena akaiky ny sehatry ny asa eto Madagasikara. Tandindomindoza tokoa raha ny sehatry ampiasa malagasy raha sanatry mivava ka ho tapaka ny agoa. Mety isy teny hoe antsika mbola afaka mijery lalambaritra any amin'ny firenena hafa fa ny agoa zany tena nisany fandefasany ireo orinasa afakaba textile reo entana zany vokatra vokarina eto Madagasikara ka raha ny fahatapahana io zany dia ampitombo ny tsy fanananasa zay efa betsaka eto Madagasikara. Tsy tokony hipetrapetraka amin'ny fanjakana manoloana ny zava-misy fa mila mieritreritra Madagasikara miasa mba hafana zany mitady lalambaritra ho an'ny textile manokana resako eto. Manoloana izany dia mila mijery akaiky ny mpiasa malagasy ny fanjakana raha ny fanazavana. Tokony hijery lalambaritra hafa ihany koa ahafaha Madagasikara mandefa vokatra ny lalambaritra zay. Zany hoe zany tsy tokony andritsika tapaka ve ny agoa zay tsika vao taitra fa amin'izao zany tsika tokony efa hijery nataontsika tsy tapaka ny agoa satria betsaka ny tsenasy hoe mba hafana zany mamoronasa zany dia tokony tady lalambaritra zany satria raha tsy ny mpiasa malagasy nitsonjovona raha tsy ny mpiasa malagasy aloha dia tsy hisy fampandrosoana tena hoe hiapaka eto anisan'izany ohatra ny tsy fahampiany enti-manana ka lasa mampanaonao foana azy ireo toy ny fandraisana zava-mahadomelona. Olombelona ny tanora ka tsy maintsy mandalo ny zavatsarotra eo amin'ny fiainany ka mitarika any amin'ny lalan-diso. Ny tanora ohatra ny olombelona rehetrarehetra. Ohatra ny olombelona rehetrarehetra misy fotoana rehefa ohatra ka misy zavatra tsy ampy ohatra an'izany ka mihevitra ny tenany fa tsy afa-manoatra dia mandeha mihoatra amin'izay voalaza amin'ny fiarahamonina. Zay zany ohatra ny olombelona rehetrarehetra ny tanora fa tsy hoe olona hafa mihitsy ohatra ny manana zavatra zay tsy ananany ohatra dia nefa niny amin'ny mahatanora azy mety azo eritreretina hoe ao an-trano izy mbola ohatrano ray aman-dreny tsy afaka omeny le ray aman-dreny dia manao an'izay zavatra izay izy. Mety misy koa ny antony hoe tratra mifanilikilia izy ireo arak'izany eny amin'ny fiarahamonina misy azy. Miteraka olana be zany amin'ny fomba fiaina ankapobeny amin'ny fivelarany tena mihitsiny le mahatsapy ianao hoe tsy miadana tsy ampe zany tsy ianao mandra-pahoviana ianao no iaina tsy miaraka amin'ny mpiarahamonina mandra-pahoviana no azakan'olombelona anankiray dia ny hafarahany tonga amin'ny mety migadra le olona mety mamono tena izy zany mety mitranga mety mamono olona tsy hovanimbanina no eto afaka 10 taona na 20 taona. Misy ireo karazana fikambanana tsy miankina mandray tanana amin'ny fitaizan'ireo tanora eto amintsika ankehitriny saingy mila mifandraisana andraikitra ny rehetra ho fanohanan'ireo tanora amin'ny fiainany ary indriterany fanabeazan'ny pirenena.
ny amin'ny fanomanana ny atotan-taratasy amin'ny mahatonga le hoe any amin'ny ankizy madinika ny atao voalohany misy le tsosina kely eo anatin'le bulletin de naissance dia tsy mety mihitsy. Amin'ny fanadinana baccalauréat na dia efa nisokatra ny 3 febroary lasa teo aza izany. Dia misy indray ny ankizy efa le amin'ny dernier moment iny izy vao hoe mitranga miseho amin'ny sekoly tsy miankina voalohany torarana zany izy. Dia rehefa tonga nefa fizarana convocation tsy maintsy omena azy classe d'examen ny anay zany tena efa atao mihitsy ny tsy maintsy vita février ny ankizy raha tsy voakasika kely tsy tonga saina mihitsy. Araky ny tety andro mpampianarana 4/24 5/24 dia ny fafito ny volana jona 5/24 no tanteray anjady amin'ny vehivavy no fisondrotry ny vidim-piainana anjady amin'ny vehivavy no fisondrotry ny vidim-piainana tsy matateraka ny fotena tsongofo n'olona iara ny erisetra no